nanapaka ny senia fa hototosaina ny alarbi fa 17 ny volana novambra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanompontsaina ny tanàna eto Madagasikara. Raha voatazo hoeken'ny gouvernement ka handraisany didim-panjakana iantsony mpifidy handatsabato io daty ny alarbi fa 17 ny volana novambra 2022 io dia toy izao no mety ho fandaharam-potoana arosony seni. Tolokevitra no arosony voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa ny fanapahan-kevitra farany dia anjaran'ny gouvernemanta amin'ny fandraisana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy andatsabato dia andrasantsika hatramin'ny fa 17 ny volana aogostra ho avy izao fara raha izao volavola tetiandrona rosina izao dia tokony efa ny faharoa amby 20 ny volana aogostra ho avy izao no hanomboka ny fametrahana ny atotan-taratasy mpilatsahako fidiana. Noho izany raha iandro ny fotoana farany amin'ny fa 17 ny volana aogostra ny gouvernemanta vao handray ny didim-panjakana iantso ny mpifidy andatsabato dia efa hosahirana sahady ny senia amin'ny fanajana ity volavola tetiandro na rosina ity. Tsy hisy ny fanavozana manokana ny lisym-pifidianana, zany hoe tsy hisy ny fampidirana anarana vaovao ao anatin'ny lisym-pifidianana, tsy hisy ny fanesorana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana, ary ny lisym-pifidianana izay nanatotosantsika ny fifidianana farany teo miampy ny fanatsarana izay atao araka ny voalaza teo no anatotosana ny fifidianana ny fa 17 ny volana novambra ho avy izao.